Manatra ny araba ra-pijery-jaina ary manasanao indray anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany eto amin'ny fahitalavitra Maty TV ny zava-nitranga teny anivy lapan'ny anteny miram-pirenena teny no entina amintsika tao anatin'izany fandaniana ireo volavolan-dalàna samy hafa. Eo ihany koa ny fikarakarana ny seminaira entina indrindra mpandrosoana ny tontolon'ny arena kibon'ny tany ho an'ny Madagasikara. Sehatra sosialy tsy adino ihany koa no mitondra izany amintsika. Lamina sy mpantsiana omaly teny anivy ny anteny miram-pirenena ny lalàna mifeny andraikitra sy fitsinjarana ny vola mandritra ny fifidianana eny anivon'ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana na sy mpamitsina tokoa rehefa avy-nolaniny ireto volavolan-dalàna ireto. Akoatr'izay ny sorona tao anatin'ny lalàna ireo teboka makasika ny sata manokana mifeny tanàna maromaro toa ny tanàna Antananarivo sy Nosy Be. Nanapaka ny anteny miram-pirenena fa esorina ao anatin'ny volan-dalàna mifehy ny andraikitra sy ny fifidianana eo anivon'ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana na ny collectivité territoriale décentralisée ny mahakasika ny tanàna Antananarivo. Alana anefa izany lalàna izany saingy nisy ireo andininy esoriny ary ho volavolaina ho lalàna hafa manokana. Manazava ny kasika izay indrindra ny ministry ny aro-tany. Hitatsika efa nazavaiko omaly ho an'ny izay namana mpanao gazety teto fa lany nasimpanitsina mazava loatra ny volavolan-dalàna mikasika ny enti-manana, ny fomba fidianana ny vondrom-paritra sy ny famaritana sy ny famoronana ny vondrom-paritra. Ka ino moa zany fa ny arahantsika nahita za moa fa niteny foana ombenombeny fa ny sosokevitra avy amin'ny gouvernemanta avy amin'ny mpanatanteraka fa niteny farany zany avy amin'ny solombavam-bahoaka ary raha hitanareo zany volavolan-dalàna iny zay manko zavatra voiziny any fa hoe resy ny gouvernemanta tsy resy ny gouvernemanta fa tao amin'ny commissiona zany dia nanapa-kevitra fa hoe zava-dehibe loatra ny fijerena manokana ireo commune zay manana sata manokana Sainte Maria, Nosy Be indrindra zany Antananarivo renivohitra ka nangataka zareo mba ho atao lalàna manokana mihitsy ny mahakasika an'ireo commune anankitelo ireo zany. Zay moa zany araka ny teneniko dia nanaiky satria hitanay fa mitombona ihany koa le izy ary misy fotoana tena ahafahana ina moa zany manao large diffusion manazava eny fotony ny mikasika an'io volavolan-dalàna mikasika ny sata manokana io zany ary amin'izay fotoana zay koa zany araka ny fanteneninay dia afaka mitondra fanamariana tsiraray na ny mpanao politika ny an'olon-tsotra ny amin'ny mety hanatsarana iny volavolan-dalàna mahakasika ny sata manokana. Io moa zany filohampirenena fa niteny foana hoe tsy matahotra ny adihevitra alefaso ny adihevitra fa nitanjona fotsiny aoka mba tsy hitovy ny fitondrana Antananarivo teo alohatsony ny fitondrana azy ankehitriny fa hitondra fanavaozana fanatsarana ny tsiraray tena nanjara-birikina mba ho tena renivohitra mamirapiratra zany olona kely zany Antananarivo zay mitanjona ka iny zany dia iveriko fa fandresena ho an'ny rehetrarehetra fandresena ho an'ny demokrasia ary fandresena ho an'ny vahoaka malagasy zany fahitako azy. Ho an'ny Ankolafy Ravalomanana izay anisan'ny nitsipaka nitetika fanovanany satan'ny commune Antananarivo renivohitra ity dia nanambara izy ireo fa manana sosokevitra manokana mahakasika ity. Ao anatin'io lalàna io dia nasorona ny lalàna rehetra mamaritra ny fametrahany anaty sata manokana amina tanàna anankiray. Tao anatin'izany Antananarivo, Sainte Marie, Nosy Be. Voafidy io rehefa nasiana fanitsiana sy fanovana ary nasorona zany ireo nolazaiko ireo momba ny lalàna momba ny sata manokana tanàna anankiray dia hodiniana ao anatin'ny fivondrona tsy ara-potoana iray indray angambany ary efa mifampiresaka ny ministera sy ny député efa nanaray ny sosokevitra ny député zay keo efa manana sosokevitra zahay député sy ny ministera zany dia ifampiresaka akaiky aloha ahoana no atao mba ahafana mametraka izany sata manokana zany. Tsy lavina fametrahana sata manokana indrindra ho an'ny tanàna Antananarivo zay renivohitra Madagasikara. Tsy lavina fametrahana olom-boafidy eny amin'ny boriboritany satria ankehitriny dia olom-boatendriny eny satria manakaiky koa ny vahoaka ary rarina sitsiny raha olom-boafidy kosa no manao ny asa toy ny hoe fanambadiana na manao sonia ren'le sora-mpiankonana reny fa tsy azo nekena ary sarotra be dia hoe tsy commune ntsony tanàna Antananarivo fa
lasa hoe fivondronana commune tsy ao anatin'ny lalàna na ny lalam-pandrenana tena marina ny atao hoe fivondronana commune. Isy araka izany ny fikaonan-dosi ny ady hevitra ao tanterahana atoato entina hamaritana ny andraikitra sy ny fifidianana amin'ireo vondrom-paritra itsinjaram-pahafanana ireo manana sata manokana toa an'Antananarivo sy Nosy be.